Nandrinato Ramanatsoa Gabriel filohan'ny Fédération Magasin taranja lomano kosa dia nambarany fa dia mandroso ary nivoatra ny taranja lomano eto Madagasikara porofon'izany ny fitombon'ny mpandray anjara tamin'ity fananana ity dia raha antsika ary ny fanazavany makasiky ny fizotry ny hetsika tetsy amin'ny toby filomanosany Eska Antanoena. Izy io zany omatsy androany raha maromarina kokoa dia navelom-bola dia mitombo betibe ny isan'ireo mpandray anjara izay nahatratra tany amin'ny telopolo sy telonjato tany hoany nanomboka tany amin'ny faramadinika indrindra ary ahitantsika an'ireo mpilomano mahazatra. Nanamarika azy koa dia ny fandraisana anjara n'ilay ireo sembana ataontsika miteny baiko hoe para olympique io moa zany dia mba ahafahana mampiroborobokoa mba ahafahana manome sehatra ho an'ireny atao mpiray-tanindrazana amintsika izay manana fahasembanany ireny dia misy amin'ny atao hoe fanasanana izy ireo handray anjara ny tena fahafantaresaka ihany amin'ny président zany atao hoe para olympique zany dia amin'ny manaraka angambany dia isaky ny misy ny mampiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ohatran'izao dia mampandraisana anjara foana izy ireny. Tao aorianan'izay koa dia azo lazaina hoe mitombo ankoatran'ireo ankizy ireo izay mampialazako teo ny club satria lasa fito ambin'ny folo zao no club misy eto Madagasikara nandray anjara tamin'io fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara io ary ny aorianany io dia mino mbola hitombo zany amin'ny championnat de Madagasikara eo amin'ny manosana amin'ireka 20 metatra izay ataontsika amin'ny paraparan'ny volana masa ho avy zao ary entina koa ho an'ny fédération akoatran'ny stage ho an'ireo mpanazatra sy ny officiel technique ary eo ataontsika amin'ny tembakeo surveillant de biennale dia io moa no mamarana ny tompilalaovana ho an'ny fédération any amin'ny taona ity akoatran'ny izay araka ny teneniko teo fa misy fampihofanana isan-karazan'ireo dia ny fandraisana anjara amin'ny Jeux africains des jeunes ny Jeux olympiques des jeunes ary iny fatony mahazatra dia ny championnat du monde izay atao any Chine amin'ny parapara amin'ny taona 2024 zao.